Zao zany tsika dia hanao vente indray, efa navita napiditra produit tsika teo a, dia nijery inventaire, nanao approvisionnement sy ny sisa dia hanao vente zany tsika zao. Dia voalohany zany a dia misafidy an'le toerana anaovana an'le vente, satria misy point de vente maromaro mantsy le izy. Dia mampiditra le numéro, dia io numéro io zany a afaka hoe tsy saisissena fa mampiasa an'le scanner na code barre ohatr'izao ianao a, atsatoka fotsiny le izy dia scanena dia tonga dia mipoitra zany rehefa avy eo. Ok a, dia miajoute. Zay zao fomba anankiray fanaovana anazy zay, fa annuleko aloha ty panier ty. Afaka maka amin'ny panier koa tsika dia misafidy ohatra hoe zavatra eny ampandrana ohatra no safidintsika, na afaka misafidy ohatr'izao zany tsika dia atao ohatr'izao fotsiny, ohatra afaka manao an'izay koa tsika. Dia voile le panier a, dia asiana remise, ohatra ty remise 5000 ariary a, dia ty iray ty koa misy remise 5000 ariary, dia sasany afaka tsy asiana. Dia afaka mampiditra client zany tsika, ty zao efa misy client anankiray a dia afaka michoisir tsika, fa raha mbola tsy nampiditra client mihitsy a dia afaka miajoute ihany koa, ohatra hoe Jean Paul et Itanche a, zao io numéro-any a, ohatra validé a. Raha asiana TVA le izy a dia cocheny ty, raha tsy asiana dia avela amin'izao, dia validé. Dia zao misy produit anankitelo izy dia nisy remise 10 000 ariary satria produit anankiroa ihany asiantsika remise 5000 ariary, dia io ny TVA io. Dia reto le information nampidirinao a tany amin'ilay vidéo voalohany indrindra mihitsy, dia reto le information nampidirinao mombamomba ny orinasanao. Dia zay, ankoatr'izay moa zany afaka mijery liste de vente tsika, reto zany vente efa nataoko tato anatin'ity compte ty, dia afaka miverina mi-imprimer facture. Ok, dia afaka manao recherche par date, zany hoe entre deux dates, date et heure moa zany. Dia zay zany momba an'iny nouvelle vente iny.